Ijanona eo amin'ny lafim-baovao iny an-trano kosa isika raha tokony niroso tamin'ny fanelanelanana na ihany koa ny médiation ny teo anivon'ny inspection de travail tamin'ity androany ity mikasika ny raharaha eo amin'ny fikambanana mapely baiboly izay dia fantatra fa ahemitra amin'ny 4 ny volana septambra indray izany. Ny olana izay nambarany fantana aloha zany mahatrafonanay tratansomage technique izay tony varatatsaka ho an'ny mpiasa matianina tamin'ny fikambanana mapely baiboly satria ny 17 aogositra no nanambarana taminay tamin'ny fomba ofisialy fa miditra chômage technique izay ny volana septambra volana septambra zany hoe ambivitra ty ambivitra ny fotoana somay ho andro io ny talata zany 1er septambra dia efa niditra chômage technique izay. Ny antony nanazavany tompona ndraiky dia hoe mandalo fasiranana arabola ny fikambanana mapely baiboly ka raha resaka fitantanana na fasiranana arabola dia tokony efa tany amin'ny rotaona na heritaona lasa tany ny tokony efa nampiomana sy nampitandrina ary mijery lalana izay tokony ifahana mivoaka amin'izany fasiranana arabola zany ny tompona ndraiky teo amin'ny fitantanana fa tsy nisy izany fampiatsona piasa izany famborina piasa izany ny lazana fa mandalo fasiranana arabola isika ka inona ny fepetra na inona ny plan de redressement afahantsika miarina fa avy hatrany dia nambara fotsiny tamin'ny farany volana zany fa hoe dia mandalo chômage technique ny piasa izay ny tena anisan'ny nampalahelo ny mpiara-miasa ary noterena ankolaka ny piasa sy nampitahorina hoe amerina ny lakle sy manao passation tsy nety namerina lakle sy manao passation ny piasa ny alatsinainy raika amin'ny 3 aogositra satria mbola misy etanay manokana ao mbola misy ihany koa ny zavatra tokony manina aloma izany passation zany fa tsy mba andro nanaovana ny passation sy ny fanomanana rehetra amin'izany izay raha teo mbola piasa ara-dalàna manao contrat ara-dalàna indéterminé ny contrat anay izany dia mbola piasa ara-dalàna izay ka raha midika fa manao passation izay ka manotra lakle dia midika zany hoe manao metraka fametram-pialana izay eo anatin'izany ka noho izany dia tsy nametraka ny lakle izay ary tsy nanao fanondrana raha ihany koa ary mampanahanay sy mampatahotra anay dia ny fiantraikany izao zavatra izao eo amin'ny finoana kristianina eto amin'ny firenentsika ny fiantraikany izao zavatra izao ny finoana kristianina eto amin'ny firenentsika satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy ka raha ny teny Kristy dia ny baiboly zany ny teny Kristy ka raha le ten'Andriamanitra izay teny Kristy io zany no foanana tsy ahely mandritra ny enim-bolana na fotoana tsy fantatra na hoe mila nytitoy zavatra io dia manahoana reny alehiben'izany akon'izany anatrehany finoana ny kristianina sy ny finoan'ny olona zany hoe ny finoana kristianina mihitsy zany no tena ejaina sy finoana ao anatin'izao.